Mbola ao anatin'izay vaovao politika izay hatrany mitsipaka ny fomba rehetra entina anaratsiny ny filohan'ny repoblika ery Rajaonarimampianina ny vondro politika ery politika mitambatra na ny HPM nanambara moa Andriamatoa Robert Razaka izay filohan'izany vondro politika izany fa mikendry ary tokony ho hajaina hatrany ny filoham-pirenena satria dia voafidim-bahoaka ny tenany. Mendrika ny hajaina ny filoham-pirenena malagasy ery Rajaonarimampianina ary mitaky fanajana azy ny toerana izay nomeny vahoaka azy hoy mikambana eo anivon'ny ery politika mitambatra rehefa avy nanatanteraka fivoriana mitarika an'ity vondrony ity. Tao anatin'izany nanamafisan'izy ireo fa ny fitoniana sy ny fampandrosoana avy hatrany no andrasan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ary toerin'izy ireo hatrany ny hetsika rehetra izay entina notohinana amin'ny programa fampandrosoana tarihan'ny filoham-pirenena. Zahay manameloka amin'ny herina rehetra izay nizaniza manao fiheverina diso amin'ny filoham-pirenenantsika satria ny firenena ray manontolo mihitsy ny Madagasikara mihitsy manontolo amin'ny fotoana izay no lasa virayvirayntsika satria izy no symbole ny fahefana eto Madagasikara ka na eto amintsika na ho any ivelany. Ho an'ny fanendrena praiminisitra kosa dia nanamafy ireto mpitarika ny HPM ireto fa rariny tokoa raha toka anendry olona ho praiminisitra afaka hiara-iasa aminy ary anatanteraka amin'ny programa an'asa amin'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina. Dika zay raha tsy mba misy olona mahazo ny consentement hitantsara fa mety ny olo dia zay tendreny na anarana firy atolotrano izay olona zay tokony hifaneky aminy satria izy no hihaino azy izay olona zay tokony hifaneky aminy fa hoe hampitovy taditokanga zareo amin'ilay hoentina manatanteraka ny programme du président ny firenentsika ty eto Madagasikara ka noho izany izy mazava loatra na ny texte milaza zany koa izy ny tompony teny farany ny fanolorana zareo ny assemblée manolotra izay manolotra moa sferany izy manolotra izy manolotra mbo jerenjareo zay izany izy zareo manolotra fa ny président aloha no tompony teny farany. Fa namafisana ny fanohanan'izy ireo ny filoham-pirenena efa niatomboka tamin'ny fampelezan-kevitra no antom-pisian'ity fivorian'ny vondron'ny HPM androany atoandro ity.